Olona indray no maty nivalanaretina COVID-19 nandritra ny andro ny omaly alatsinainy 12 Martsa 2024 roa amin'ny veto Analamanga, telo avy any amin'ny Fatradianary, iray avy any Analanjorofo. Araka ny tatitra nivalanaretina nivoaka andro any talata tamin'ny fahitalavim-pirenena. Tafakatra 12 noho izany ny lavon'ny COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny volana Marsa 2024 ny tena nivalanaretina teto amintsika. Raha oharina tamin'ny atota anisany nivoaka omaly alatsinainy dia nisy fidinana ny tranga vaovao nivoaka andro any talata. Na izany aza nefa dia mbola madinina ny 700 ihany ny tahan'ny tranga miabo. Manerana ny nosy dia misa 420 ny olona vaovao mitondra ny valanaretina tamin'ny 700 nanaovana fitiliana. Mbola eto Analamanga trano no ivon'ny aretina izay ahitana tranga vaovao 770 10 avy Andiana, 14 avy Matsatra ambony, 3 avy Boeny, 9 avy Vakinankaratra, 4 avy Moronmanira, 10 avy Androy, 7 avy Bongolavy, 10 avy Analanjorofo, 4 avy Nosy, 4 ho an'ny Orombe ary 10 avy Tasy. 7 amin'izao fotoana izao no marary mbola tsaboana ary 7 amin'izy ireo no maneho fahasarotana. Nitarin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny olona afaka raisina amin'ny fandraisana pilatsaka ampitsabo amin'ny fotoana voafetra anatevin-draharaha ny fitoeram-pitsaboana COVID-19. Afaka miditra manolo tena ihany koa ireo mpianatra mpitsabo taona faha-9 any amin'ny anjerimanontolo raha ny fanambaran'ny ministera. Efa dokotera manana ny fahaizana ilaina sy ny traikefa tadiavina izy ireo, hoy ny profesora Davy Patrick Rakotomalala, fa ny fianianana fotsiny no tsy vitan'izy ireo. Ankoatr'izay, ireo dokotera efa misotro ronono tsy manana olana sy ny dokotera tsy anasa sy miandry andraikitra no efa voalazan'ny ministera tany am-boalohany fa afaka manolo tena ho an'ny mpitsabo-panampy kosa dia mila équivalence administrative ny maripaizan'izy ireo alohan'ny fandraisana azy. Tsy zandary irery intsony sisa no misahana ny fiambenana sy fanaraha-maso eny amin'ireo sakana napetraka mpitandro filaminana eo Tsinjony. Vavahady manasaraka ny faritra ny Alamanga sy ny faritra Vakinankaratra amin'ny lalam-pirenena fafito iny. Fa efa nampiana pôlisy sy miaramila. Raha ny vaovao nampitainy avy ao amin'ny vondron'ny zandarmaria ao Vakinankaratra. Mbola ahitana zandary ihany anefa ny lalana mampitohy Antananarivo sy Antsirabe. Anaramaso raha toa ka misy olona mbola mini mandika ny fepetra efa napetraka. Dia ny tsy fahafahana miditra sy mivoaka ny Analamanga. Nampiana sakana iray ihany koa eo Mahandraza ao amin'ny kominina Andranomanilatra, Anaramaso ireo izay miditra sy mivoaka ny faritra Vakinankaratra. Anaramaso ihany koa ny fanajana ny fepetra sakana ary ijery izay mety tsy ho fanarahan-dalàna rehetra misy ka nasazy izay mandika fepetra.